tantara faharoa fahaenina amby roapolo andiny fahaefatra amby folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy nanamboatra pinga sy lefona sy fiarovan-doha sy akanjo fiarovan-tratra sy tsipiky ary vatona tsamitary ho an'ireo izay miaramila rehetra ireo. Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy, natao araka amin'ny marika vita amin'ny mahazavatra. Apetraka eo amin'ny tilikambo sy eo an-tampon-mando mba handefasana zana-tsipika sy vato lehibe. Ary nihelavitra ny laza-mozia fa mahagaga ny nanantona azy ka tonga maniry tokoa izy. Ary nohony nahery izy dia niavonavina amin'ny fony, ka nanao izay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra, ka niditra tao amin'ny tempolon'i Jehovah handoro ditin-kazo-manitra teo amin'ny alitara fanodorana ditin-kazo-manitra. Fa niditra nanaraka azy koa aza solona mba mivaly polona amin'ny solon'i Jehovah. Lehilahy samy mahery avokoa, ary nanomitra amin'ny mozia mpanjaka rehefa nanao taminy hoe tsy raharahanao mozia ny handoro ditin-kazo-manitra ho an'i Jehovah, fa amin'ny solona ihany dia nitarana Karona izay mba masinina handoro ditin-kazo-manitra. Mialàna amin'ny toerana masina, fa nanao izay mahadify ianao ary tsy voninahitra ho anao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany. Dia nisapoaka izy ary nisy vovita eny an-tanany handorony ditin-kazo-manitra. Fa raha mbola nisapoaka tamin'ny solona izy dia nisy abokana mipotra teo amin'ny andriny, teo anatrehan'ny solona tao an-tranon'i Jehovah, tanila ny alitara fanodorana ditin-kazo-manitra. Ary aza solona sy ny solona rehetra dia nanatrika an'izay azy. Fa indro doka ny andriny dia nirohana hiala teo izy, nefa ny tenany dia mba mivoaka faingana ihany koa satria Jehovah efa namoy azy. Ary mozia mpanjaka dia boka mara-pahafatiny ka nipetratra tao an-tranony mitokana, sady tsy nahazo hiditra tao an-tranon'i Jehovah intsony izy. Ka dia tamazanany no nanapaka tao an-dapa sady nitsara ny vahoaka. Amen. Izantsika ny famakiana teny Soratra Masina izay hita ao amin'ny filazantsarano Luka toko fahaefatra ny andiny fahatelo amby folo ka hatratra hatramin'ny fahatelopolo. Ny fahita dia vakiana amin'ny anarana Tompo. Ary kosa Jesosy taminy ataonareo amiko tokoa izao avolana izao hoe mpanao fanafody sy trano no tenanao, izay lehilahy ny fanataonao tao an-Kapernaoma dia mba atao eto amin'ny tanonao koa. Ary koa izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany izay akasitrahana eo amin'ny taniny, ka lazaiko aminareo marina tokoa maro ny mitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andro Elia, raha niantona ny andro telopolo sy volana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra. Nefa tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo eny, fa ho any amin'ny Zarefata, any amin'ny tany Sidona ihany, dia ho any amin'ny vehivavy mpitondra teny. Ary maro ny boky teo amin'ny Israely tamin'ny andro Elia tamin'any, nefa tsy mba nisy nojobokona na dia avokoa azy, fa namana Siriana ihany. Dia tesitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao an-tanàna ary nitondra azy ho any an-tampony havoana nomena ny tanàna mba hajery amin'ny asany. Nefa izy namaky teo havoana ka dia lasa nandeha. Amen. Izany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko faharoa amby folo, vakiana manomboka ny andiny fahasivy amby folo tapany faharoa ka mitsahatra ny andiny fahatelo amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa amby folo, vakiana manomboka ny andiny fahasivy amby folo tapany faharoa ka mitsahatra ny andiny fahatelo amby roapolo. Rehefa hita dia vakiana ny anaran'i Jesosy. Ary Herôda nidina niala tany Jodia ka ny Kaisarea dia nipetra tany. Ary Herôda teritra loatra tamin'ny Tirana sy ny Sidoniana,
fanisina saina kosa ireo kanangamy aminy. Ary efa nahazo amin'ny lasitao tanjona ny tranon'ny fanadin'ny mpanjaka ho an'ny sakaizana dia nangataka fihavanana satria ny tany no velona tamin'ny tanin'ny Heroda. Ary tamin'ny andro Lediany dia niakanjo fanjakana Heroda ka nipetraka teo ambony seza fiandrianana dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy amin'olona. Ary miaraka tamin'izay dia nisy andian'ny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy ka dia nanon-kankana izy ka maty. Ray masona manamasina ny fahamarina ny teninao fahamarina. Amen. Iangaviako indrindra aloha mba hanana fifantohana mandritrizao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, indrindra koa mba tena hoe toetra lalina anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra. Dia ampangino finday atao fibobera hoe sasany hoe indray sotrofaly tsy maninona fa zay mihitsy ilay voninahitr'Andriamanitra mihitsy sady tandroana moa ianao koa matiana hitoetra tsara hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ry avako malala amin'ny tompo ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ratsy tompo, ary indrindra ny fahafantarana ny Jesosy Kristy tompo izay be voninahitra sady mpamonjy antsika. Amen. Alahady 8 Janoary 2024 efa tapitra sady iray volana amin'ny taona vaovao. Taona moa vaovao ny mahavaovao ny taona dia isika ihany. Fa raha hoy isika hoe teo ihany ny teo dia tsy vaovao izy izay. Izany hoe ny andro izany mijanona eo foana io. Ohatra ny foana isan'andro rapitso dia misy otro vaovao. Fa isika no mila miavao. Izay no mahavaovao taona izay. Isika no mila miavao. Ahoana moa ny alalan'ny olona vaovao ny taona? Mandeha ny andalana eny. Raha mba natratra ny taona eny. Nefa jerena dia hoe inona? Za tamin'ny omaly zao nanao an'izao nanao an'izao. Ny androany zao nanao an'izao. Ny taona omaly any, ny taona androany. Tsisy fiovana. Raha miasa ny ampiasana tsika dia ny tsy vita maly any ny atao androany. Tsisy fiovana dia ohatr'izay foana ilay ritmo. Fa isika mila miavao, izay no mahavaovao ny taona izay. Avela koa iny. Fa tiako anotia, tsara fantatsika ihany fa andro natokan'ny firenena mikambana ho andron'ny aretina abokana ho an'ny boka. Journée mondiale de la lèpre. Andro raisam-pirenena ho an'ny boka. Mety gaga tsika hoe inona nidiran'ny tenin'Andriamanitra amin'izany. Tena misy nidirany mihitsy. Ary tena tafiditra ny lalina mihitsy tsika amin'izany resaka abokana izany. Ho fitintsika vetivety aloha ny tenin'Andriamanitra anankitelo. Raha mety avery amin'ny farany aho, ary amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, dia manambara fa abokana ny fanitsakitsanana nahitr'Andriamanitra. Abokana ny fanitsakitsanana nahitr'Andriamanitra. Ary tsy mahafaly an'i Jehovah izany fa vonony izay manao izany. Jerena nahazo an'i Heroda mpanjaka. Nisy anjery tompo izy namely azy dia nanino izy? Maty. Jerena koa ny ao amin'ny bokin'ny Liko. Filazantsara araka Liko izay vakiana teo ny boky faefatra. 17 abokana ny tsy finoana. Abokana koa izany tsy finoana izany. Dia ny olona rehefa tsy mety dia mitady famantarana mandrakariva
ireto zanak'Israely reto tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia manteny hoe izay nataonao tany dia mba sy ho ataonay koa, mba sy trano ny taninao mba atao ohatr'izao. Fa mitady famantarana foana zany hoe inona no aseho amiko dia tsy hino mihitsy zany ianao raha tsy hisy fahagarana iseho eo aminao. Amin'ny androntsika izao ny afana tsy andron'ny fahagarana intsony fa andron'ny finoana izao. Mila mandeha amin'ny finoantsika fa tsy mandeha amin'ny fahagarana. Dia abokana koa zany tsy finoana izany tandremo fa io tsy finoantsika io mahabokatsika ary mety tena ho bokatra ny atampondokatra ny ampanaditsika raha tsy mitantana. Fa aoka hivelatra eo antsika kosa ny bokin'ny tantara izay akantsika afatra amin'ity anio ity. Bokin'ny tantara faharoa toko faha 9 ny faha 11 hatramin'ny 5 faha 1. Tsy ho vakiana intsony satria efa mazava be n'Andriamanitra azy teo. Fa andeha aloha hojerentsika ny zava-lalana mikasika an'izany bokin'ny tantara. Indrindrandrindra ny bokin'ny tantara faharoa mifampitohy tsy azo sarahana tokoa izany bokin'ny tantara voalohany sy ny faharoa izany. Ary ny mpandinika soratra masina dia tena nanambara mihitsy fa mpisorona anankiray no nanoratra ireo boky ireo. Dia tsy iza izany fa Ezra mpisorona nanoratra bokin'ny tantara voalohany faharoa izy, nanoratra bokin'ny Ezra izy, dia nanoratra ihany koa ny bokin'ny Nehemia. Fa raha ny bokin'ny tantara faharoa manokana no asiantsika teny dia mizara roa lehibe tantara ao amin'ny boky tantara faharoa io. Ny fizarana voalohany ny tantaran'ny Solomona mpanjaka. Solomona moa izay fantatsika fa ilay mpanjaka hendry indrindra nandimby an'i Davida ray. Dia ao daholo ny fahendreny rehetrarehetra sy ny zavatra rehetrarehetra nataony. Tantaraina any amin'ny toko voalohany izy hatrany amin'ny toko fahasivy any. Dia ny toko faharoa ny fizarana faharoa kosa dia tantaran'ireo mpanjaka ny fandio taty amin'ny fanjakana atsimo amin'ny fanjakan'ny Joda teo amin'ny zanak'Israely. Satria ny zarazara ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dia taty amin'ny fanjakana atsimo misy ny fanjakan'ny Joda izay misy ny tekstantsika amin'izao fotoana izao. Dia nanomboka hatramin'ny toko fahafolo izany hatramin'ny toko faha 9 mitantara ireo mpanjaka rehetrarehetra ny fandimby tao. Fa raha te toko faha 9 mahazo antsika androany ty no jerentsika kosa dia mitantara momba ny Ozia. Ozia mpanjaka izay vao 19 taona monja dia efa lasa mpanjaka. 19 taona raha amin'ny androntsika izany dia mbola le zatovolahy mbola vao miala sakany ireny izy ngamba. Nefa i Ozia dia efa lasa mpanjaka. Nandimby any Amazia rainy izy ary ny zara roa. Ny fotoana nanjakana Ozia, ny fotoana voalohany dia nitadiavany an'i Jehova tamin'ny fony rehetra, tamin'ny heriny rehetra. Izany hoe tena miankina betsaka tamin'Andriamanitra izy. Fa ny fotoana faharoa nanjakana kosa dia nivadika tamin'Andriamanitra izy ary niavonavona. Feno fiavonavonana tao anatiny. Tamin'ny fotoana nitadiavany an'i Jehova nefa dia namben'Andriamanitra izy, nahazo fitahiana sy famonjena. Raha vakitsika moa io toko faha 9 ray manontolo jereo vetivety eny ary amin'ny toko faha 5 hatrany faha 7. Hitatsika ao fa tena nahazo fitahiana sy famonjena maro be Ozia tamin'izany. Ary tonga mpanjaka malaza sady mahery. Hatrany amin'ny 5 ny ahitantsika izany. Fa tamin'ny fotoana ny vadia tamin'Andriamanitra kosa niavonavona ny fony ka nanao izay ratsy izy
ary nanandra tena fantatra tsy nampiseho ny voninahitr'Andriamanitra mba ahafantarantsika ny tena tantarany Hosea ity soratra masina ity dia ataontsika tena hoe niena lalina hoe inona ary nahatonga ny Hosea mivadika tamin'Andriamanitra ary inona ny sazy nomen'Andriamanitra azy. Manoloana izany dao metsika loha hevitra ny tenin'Andriamanitra hoe maneho ny fahalebiazan'ny voninahiny ny tompo. Maneho ny fahalebiazan'ny voninahiny ny tompo. Raha ity voninahitr'Andriamanitra ity rehefa najerena dia tena betsaka ihany ny fanontaniana mipetraka hoe fa ahoana marina moa izany hoe voninahitr'Andriamanitra izany. Indraindray ny Andriamanitra atao mikapoka, indraindray nefa izy toa ohatran'ny manome fahasoavana ihany, indraindray nefa izy toa ohatran'ny tsy takatra ny saina e. Fa be voninahitra marina ve izy dia be fitiavana ve izy, atraizana voninahitra ary atraizana famoram-pony. Dia izao ny voninahitr'Andriamanitra dia asehony amin'izay mitady sy miankina aminy. Voninahitr'Andriamanitra dia asehony amin'izay mitady sy miankina aminy. Miankina amin'Andriamanitra mihitsy zany. Lenao manao tsy misy fanelanelana na inona na inona eo aminao sy Andriamanitra. Manao tahaka ny Jehova hoe rehefa miankina tanteraka amin'ny tompo ianao dia anana fiadanana. Dia ianao ilay tsisy fanelanelana ohatr'izay mihitsy no tadiavan'Andriamanitra ary anehoany ny halebeny voninahiny. Inona ary no fahasoavana azo ny olona izay miankina tanteraka amin'Andriamanitra izany? Raha i Hosea manokana jerentsika dia izao isan'ny mpanjaka nambinina sy mitahiny Jehova i Hosea. Nambinina sy mitahina tamin'izay rehetra nataony mihitsy. Porofon'izany dia izao vao 19 taona monja izy dia efa nanana ny fahendrena tao anatiny. Izany izao dia efa fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny, manana ny fahendrena. Fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny, ny halebeny ny voninahiny, ny olona manana ny fahendrena. Sarotra averintsika moa izany hoe za ve endry, sa ve za ve manahoana. Fa ny fahendrena tsy isika ny maritra azy. Fa nandray ny fiarahamonina koa mamaritra antsika hoe iny endry iny endala. Fa ny fiandoham-pahendrena moa ny tenin'Andriamanitra dia ny fatahorana amin'ny Jehova. Fatahorana amin'ny Jehova. Izay ihany ny hamantarantsika hoe endry ny olona iny. Ankoatr'izay aloha mbola tsy haiko. Mbola ny fiarahamonina mamaritra antsika hoe iny dia endry iny ohatr'izao hoe. Mety miteny hoe tsy misotrotoaka izy dia endry, tsy mikasigaly izy dia endry. Fa mety mitsabotrafy izy, mety adala. Tsy mitasaiko izay. Fahendrena hitan'Andriamanitra tao anatin'ny Hosea. Lasa mpanjaka izy na dia vao 19 taona ary. Anehoany ny voninahiny izany. Dia rehefa miankina ny tompo koa ny olona ka anehoany ny voninahiny lehibe dia tena hoe mandova ny fahatsarana izay efa tamin'ireo razambe teo aloha. Mandova ny fahatsarana tamin'ireo razambe teo aloha. Anehoan'Andriamanitra ny voninahiny izany. Ity fahendreny Hosea ity anie dia ao koa fantatsika tsara fa tena hoe efa hatramin'ny rainy. Efa hatramin'ny rainy dia jerentsika kely ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny eo amin'ny toko fafily izany. Andiny toko fahenina amby roapolo ny andininy
vakitsika kely manomboka eo amin'ny andininy faefatra ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataony amazy arainy efa trany amin'ny rainy mihitsy le fahendrena le famandeha amin'ny fahitsiny Amazia koa dia fantatsika koa fa taranaka Davida koa io taranaka Davida i Davida koa dia nanana fahendren'Andriamanitra ilay fandovana ilay toetra tsara ilay zavatra efa niainan'ireo rasy be teo koa lovainao rehefa miantona tanteraka amin'ny tompo ianao rehefa mandeha fahitsiny ianao izany ny atao hoe anehoan'Andriamanitra ny alehibe voninay tsy haiko mety fantatsika ve ny andohantsika hoe izany dadabe ilay izany no tena mpidoroko atao be dia ahatra ty amin'ny tanàna ity mbola misy tena mpidoroko be koa aza misy izany fotoana fa mety misy toetrany dadabe ndraiky tsy mba miady manao izany dadabe anay tena karazany mora koa izy toetra tsara zany manao soa olona manao ny asa fanasoavana mandeha amin'ny fahitsiny mbola lovainy Hosea mpanjaka zany satria izay nandehanan'ireo razambeny dia ny toetra manaraka ihany koa izay nanambinan'Andriamanitra ny Hosea dia izao nitady amin'ny Jehova mihitsy izy fa tsy nitehitra tamin'ny heriny tamin'ny andro nitadiavany amin'ny Jehova nefa dia nambinina tokoa izy hitatsika tsara ny fanambinana nataon'Andriamanitra taminy fanambinana maro samihafa jereo any herinanany eny ery amin'ny toko fa na tsy voalany textsika aty amin'ny andininy voalohany ety dia efa mitantara izany fa raha eto amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo fotsitsika dia efa mahita izany ary Hosea namboatra piga sy lefona sy fiarovan-doha sy akanjo fiarovan-tsatra sy tsipika ary vatona tsamitady ho an'ireo miaramila rehetra ireo ary nanao fiadina lehibe tany Jerosalema izy natao araka ny marika vitany mahay zavatra hapetraka eo amin'ny tilikambo sy eo an-tampon'ny mandy mba handefasana zava-tsipika sy vato lehibe ary ny herin'ny lavitra nilazan'i Hosea fa mahagaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy mahagaga no nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy i Hosea lasa mpanjaka malaza lasa matanjaka sy mahery natahoran'ny firenena manodidina mihitsy satria tena manana ny heriny eny fa na ny fahavany aza dia resiny avokoa teo amin'ny manodidina azy ary tsy vitan'izany fa tena hoe nampitombona mihitsy ake ny tanànan'i Hosea ny tombony vokatra nahita fahombiazana tanteraka izy ny heriny lazany nanjary olona mahery sy ny natahorany manodidina hatramin'ny fambolena aza ozy izy dia tena hoe nitahian'Andriamanitra izy noho izany fiankinany tamin'ny tombony izany raha mankatoy sy manaja an'Andriamanitra ny olona iray zany dia tsisy tahaka ny nataon'Andriamanitra ny Hosea no ataon'Andriamanitra amintsika rehefa maneho ny alehibeny voninahitran'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainantsika dia ho ambinina sy ho tahiny ary zany mihitsy eo Andriamanitra eto zany ny alehiben'ny voninahitran'Andriamanitra dia asehony amin'izay natao
manitra azy. Ary amin'ny vatany ny fitahiana sy fahombiazana. Amin'ny vatany ny fahasoavana tsy hita pesipesefina eo amin'ny fiainanao. Zavatra rainao ihany entina dia amin'Andriamanitra ataontsika amin'izany. Inona no takiantsika amina takian'Andriamanitra amintsika? Ny takian'Andriamanitra amintsika dia ny mba hanaovantsika ny sitrapony mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Ataovy sitrapon'Andriamanitra. Aza mihaino zavatra hafa mihitsy ianao hoe kaozy ray ihany na hoe kaozy ray ihany na hoe fa izay ambaran'ny tompo aminao tanterahana. Miteny aminao isan'andro mihitsy Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Mankatoavy izany ary mampianatra antsika izy mba tena hoe aneo izany voninahitra izany. Ny fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra dia amin'ny toerana rehetra izay alehanao dia asehoy ny voninahitra. Ty am-piangonana ianao, asehoy. Any am-piasana ianao, asehoy. Any amin'ny toerana rehetra mihitsy. Inona moa ny anehoantsika izany? Voninahitran'Andriamanitra izany any amin'ny toerana rehetra. Voatanisa be da be mihitsy ny fanehoana izany amin'ny alalan'ny fitondrantena, ny fomba mampanao maro samihafa entina anehoana fa ianao dia tena mpianatra ny tompo ianao. Ary tsisy hafan'izany anie nataon'i Jesosy Kristy tamin'ireo manodidina azy ireo. Dia asehony mandrakariva fa rehefa misy miteny aminy, ny tenin'Andriamanitra foana ny maliny azy. Tia mpianatra ny olona izy hoe ohatr'izao anie izany miaina miaraka amin'Andriamanitra izany. Ohatr'izao mila hoe na ianao azy mba mila ho fantatry ny olona ary tena ohatr'izany mihitsy hoe miaraka amin'ny tompo. Hitan'ny olona soritra amin'ny ataonao ny alehibe ny voninahitran'Andriamanitra. Ny voninahitran'Andriamanitra misandratra izany ho an'ny olona dia asehony fa izy dia Andriamanitra endrika, Andriamanitra be fitiavana, be hidra fo, ary mampiseho ihany koa fa mitazy rehetra, mitady azy. Amafisin'i Jesosy Kristy izany any amin'ny Jaona any. Any amin'ny Jaona 4:7. Raha tena miray ihany tokoa ianareo dia angatao izay tianareo na inona na inona, na fahendrena, na finoana, na inona na vola, fa ho azonareo izany. Raha tena miray ihany tokoa ianareo, raha tena manome voninahitran'Andriamanitra tokoa ianareo, raha tena sehonareo amin'ny fiainanareo tokoa ny voninahitry ny tompo, dia angatao izay tianareo na inona fa ny Amazia eto dia nomen'Andriamanitra azy avokoa ny zavatra rehetra. Fa ny faharoa ihany koa dia izao, maneho ny fahalebiazany voninahitra ny tompo amin'izay miavonavona sy tsy manaja azy, ary manasazy mihitsy sy manafay izay manitsakitsaka izany voninahitra izany. Hafa ilay voalohany teo rehefa miankina tanteraka amin'Andriamanitra dia anehoany ny alehibe ny voninahitra. Ary izay ilay fahendren'Andriamanitra tamin'ny etapany voalohany iny, sy ny mafitiavana ary famindrapo azy dia anehoany ny fitahiana lehibe, anehoany ny voninahitra lehibe. Fa eto kosa izay manitsakitsaka izany voninahitra an-tompo izany dia tadidio tsara fa tena hoe manasazy sy manafay
ho an'ny olona izay miavonavina sy tsy manaja izany voninahitra Andriamanitra izany. Eto voatafiditsika any amin'ny resaka hoe avokana, sazy io miavaka, sazy. Voasazy ny olona izay manitsakitsaka ny voninahitra Andriamanitra. Andremo hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafon'ny olona tsy maintsy hosinjaina. Tena tsy azo vazivaziana tokoa io Andriamanitra io. Fa rehefa mamoto foana ny olona dia ho sazian'Andriamanitra. Jereo anie nahazo ny amazy ahiko, mihevy tena ho zavatra, hany ka ny tempolon'i Jehovah avy no tsy nahaiza miaina. Satria izy mihevitra hoe manam-pahefana eo amin'ny tanàna, ka afaka mandidy sy manapaka amin'ny toerana rehetra. Eny fa na dia hatrany amin'ny tranon'Andriamanitra azy. Fihevitry Amaziaza, hevitry Oziaza fa manao tsinontsinona ny tranon'Andriamanitra, misalovana ny asan'ny mpisorona noho ny fialonana, noho ny eritreretiny hoe fanambinana izay efa azony sy ireo eritreretiny hoe olona voarositry ny tompo dia no tsinotsino avy ny Amaziaza izany. Eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity tamin'ny andron'ny Mosesy dia zaranao tsara ny tempolon'i Jehovah. Zara telo akory azy, misy ny ao ampiantsany tempolo, dia mety anatin'ny tempolo mbola mizarana koa. Misy ny efitra masina, misy ny efitra masina indrindra. Dia tsisy mahazo miditra amin'izany efitra masina izany fa tsy mpisorona ihany. Dia mbola misy efitra masina indrindra dia ny mpisorona be no mitsofoka ao. Fa inona nataony Ozia? Izy mihitsy hoe mpanjaka. Satria izany olona mitahiry Jehovah hoe izaho olona manam-pahefana eto amin'ny firenena aho, noho izany azo fidirana zavatra rehetra. Tandremo ny havako, tena tandremo. Tsy azo anaovana tsinotsinona ny tranon'Andriamanitra, tsy azo vazivaziana ny tranon'Andriamanitra. Mila fahamasinana ny tranon'Andriamanitra, mila olona masina satria masina izy tompo. Tokony ho tsapan'ny kristiana izany hoe rehefa mankaty am-piangonana dia aneho ny fahamasinan'Andriamanitra, aneho ny voninahitr'Andriamanitra. Fantatrao moa fa ny fanehoany ny voninahitr'Andriamanitra dia manomboka aminao e. Na ny pôzipôzinao dia mankaty am-piangonana azy, ataovy ihany ilay voninahitr'Andriamanitra. Misy tsy misasa tongotra ve ilay mankaty am-piangonana? Tsisy e. Ny sasa tongotra daholo tsy mety ny sasany vehivavy ary tena manao volo tsara, atao tsaratsara tarehy, ny lehilahy miaratra ohatr'izany. Inona tiana atao amin'izany? Anome voninahitra ny tompo. Tena Andriamanitra mihitsy izany hoe miakovy ao anatrehany amin'ny fiangonana masina, amin'ny fiangonana masina. Rehefa mankaty am-piangonana izany dia ataovy izay mety rehetra entinao hanomezanao voninahitra n'Andriamanitra, anehoanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa aza atao an'ilay efa mahazatra anao e, ataovy mba miavaka rehefa mankaty am-piangonana, ataovy miavaka mihitsy rehefa mankaty ianao. Tsy hoe ianao ino dia lasa tonga dia any am-piasana. Fa ataovy miavaka rehefa mankaty am-piangonana aloha. Hoe tena izany idiran'ny tompo aho. Dia ino? Mividina ihany koa na baiboly azy. Amin'izao moa baiboly efa ny anaty telefônina dia efa hitanao rehetrarehetra. Hitan'ny olona ianao hoe dia hivavaka iny, dia aneho ny voninahitry ny tompo iny.
tena hoe izay mihitsy ny andiananao aty. Aneo ny voninahitry ny tompo. Fa aza manao tahaka ny Hôzia, ny avinavina, tsy manaja an'Andriamanitra. Fihetsikety tsy mety eo anaty an'Andriamanitra izany. Ary mahavoasazy ny fihetsika tsy feno fanajana ny voninahitr'Andriamanitra. Ka tena anafaizana tokoa izay rehetra manao izany. Mikapoka izy ho an'ireo manosomosy ny voninahy. Manao ny tranon'Andriamanitra ho toy ny Zoify iren'ny Jolahy. Izay ny mahatonga Jesosy Kristy hoe tezitra tamin'ireo nanao varotra teo an-kianjan'ny tempolo tamin'ny androny. Ny trano izy dia trano fivavahana. Fa inareo kosa manao azy moa Zoify iren'ny Jolahy. Fa nitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra natao olona tamin'izao fotoana. Mahasarika an'Andriamanitra ny tranony. Dia mitandrema ianao rehefa mankaty am-piangonana. Ny fahamasinan'Andriamanitra ny tandrovy. Mila mitandrina isika rehetra mihitsy rehefa mankaty am-piangonana. Fa tsy akasitra an'Andriamanitra ny fanososena ny voninahy amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny fitondran-tena ary ny fomba mampanao antsika. Mitandrema ny havana. Fa maizana no asetin'Andriamanitra ny avinavina sy tsy manaja ny voninahy. Inona amin'izay ary ny anafaizan'Andriamanitra amin'izay manao izany manososy voninahy izany. Ny Hôzia dia io hitantsika eo ambany io. Naninona ozy izy? Manaraka tsara ve tsika? Rehefa nanohitra an'ireo mpisorona sy anina izy dia naninona? Boka. Izay no nahazo azy. Dia boka tokoa any. Amin'ny fihetsika Hôzia mihitsy ny tena naboka azy. Manoloana ireto mpisorona ireto. Satria ohatran'ny hoe nevitena hoe izy ny ambony mpanjaka. Rehefa tenena izy hoe tsy anjara andraikitra zao ny Hôzia. Fa nisafoka izy dia natsipony. Fa iny fihetsika Hôzia iny no tonga dia natonga azy boka avy hatrany. Boka. Ny abokana ny havana tena entina ratsy. Fa raha izay ratsy amin'ny mamenatra eo amin'ny fiainana. Raha tany amin'ny andro taloha izy io dia tena vakiany fiarahamonina fotsiny hoe olona nanao tsy milamina teo anatren'Andriamanitra io olona io. Olona nanao fahotana mafaty, fahotana be teo amin'ny fiarahamonina, teo anatren'Andriamanitra. Iny olona iny matoa boka. Ary tonga dia miseho amin'ny endrika ivelany ilay izy. Izay ny abokana tamin'ny andro taloha izay. Miriam koa dia boka. Hitantsika tsara ny tantaran'i Miriam any amin'ny boky Nomeria raha tsy diso aho. Boky Nomeria no fa 17 any. Miriam nabavin'ny Arona. Rehefa nanohitra ny Mosesy izay olo voafidin'Andriamanitra. Dia boka koa i Miriam satria eo anatrehan'i Jehovah mba mandahadahatra ny rehetrarehetra izao. I Mosesy eny dia ohatra izao maka olona verina maka fanomezan-tsiny amin'ny Mosesy. Rehefa manome-tsiny amin'ny Mosesy olo voafidin'Andriamanitra izy dia manome-tsiny an'Andriamanitra koa izay. Dia feno fanomezan-tsiny. Miaraka tamin'ny vava dia feno abokana Miriam. Ary rehefa boka amin'izay ny sazy voalohany dia izao. Sazy manaraka moa izany satria abokana ny sazy voalohany. Ny sazy faharoa atoka-monina tsy mahazo mba fiarahamonina.
manahirana, mamindry. Sazy fahatelo, tsy mahazo miditra am-piangonana. Jereo tsara mahazo miloziana, tena hoe tsy mahazo miditra amin'ny tempoly Jehova intsony. Aiza misy an'izany? Tsy mahazo miditra amin'ny tempoly Jehova. Manaraka ve tsika? Raika amby roapolo. Ary izay akanjaka dia boka mandra-pahafatiny ka nitoetra tao an-trano tokana, satria tsy mahazo miditra ao an-tranon'i Jehova intsony izy. Tsy mahazo miditra ao an-tranon'i Jehova. Ny sazy farany dia izao, fahafatesana. Mandra-pahafatiny moa izany dia fahafatesana. Maty. Rehefa boka dia maty. Maty ianao rehefa boka mandra-pahafatiny Hosea. Fa amin'ny androntsika ankehitriny, hafa mihitsy ny endrik'ilay abokana. Hafa mihitsy ny endrik'ilay abokana amin'ny androntsika ankehitriny. Mitandrema miambako fa tena aretina ratsy be ilay abokana. Sokafany ny baibolitsika eo amin'ny Galatiana. Galatiana 3:1. Sokafy vetivety. Fa nisy nahita ve? Galatiana 3:1. Verset 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jehova. Aza mety ho fitana ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivazina. Izay efa olona notsinjaina. Tsy any amin'ny Galatiana, azafady. Any amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa. Timoty faharoa, 3:7, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Fitiriko vetivety fotsiny io dia ho azontsika hoe izany ny endrika abokana amin'izao andro iainantsika izao. Timoty faharoa, 3:7, andininy voalohany hatrany amin'ny andininy 7. Fa aoko ho fantatrao izao, any am-parany any dia isy andro mahaory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, tiavonavina, teny ratsy, tsy manohy raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mamono-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriny, mpieboebo, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Dia ajanontsika hatreo amin'ny andininy 5 io. Abokana reo be reo. Tena abokana. Ary ny tontolo misy antsika ity dia feno an'io abokana io. Ary amin'izao androntsika izao ny abokana ny olona boka tsy atoka-monina fa avela miririana eny fiarahamonina eny. Ny olona boka, ireo olona manana an'ireo toetra rehetra ireo zany miriri eny fiarahamonina eny. Ka rehefa boka ilay olona dia amindra aretina zany izy amin'izay fotoana izay. Amindra aretina. Ary tsika kristianina matetika
dia voafindra ny aretin'ireny olo ireny raha tsy mitandrina. Tena mifindra. Andremo e, tena mila mitandrina tsika fa endrika iray hanehoana ny fahabokana ny vaninandro iainantsika amin'izao fotoana izao. Ka reto toetra ratsy marobe izay iainan'ny olona dia tena hita fa tena hoe aretina ratsy ary mifindra eny amin'ny fiarahamonina tsirairay avy. Tena misy mihitsy tena hoe eny amin'ny tontolo misy antsika eny dia mampanjaka ireo aretina marobe ireo miavonavo-kevitra. Anontaniana ary dia tena hafa mihitsy ny havariny azy. Miavonavo-kevitra. Tia-tena, fitiavan-tena. Io fitiavan-tena io matetika tena vominina mihitsy io amintsika, manjaka ao anatin'ny olona. Satria nahoana? Ilay izaho aloha izay vao mihafa. Tsy ao anatin'ny tsony ilay hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Ny teny ratsy abokana zany ry havako. Be teny ratsy, misy olona tena be teny ratsy mihitsy. Boka zany. Ary io tena aretina fahazemoana mifindra io teny ratsy io. Miarakaraka amin'ny namany be teny ratsy dia miteny ratsy. Ifindran'ny abokan'ny sasany. Mitandremo. So dia ianao rehefa nifindran'ny abokan'ny ray ihany natafindran'ny abokan'ny ray ihany. Fa boka sy ny satry satana dia ho bokatra tahaka ny tampibokatra ny mpanadia isika. Izay ny tanjony izay. Ho boka ho feno an'ireto rehetra tsy manam-pitiavana, mpanontono fo, miavonavo, mihevo-tena amin'ny zavatra. Abokana anie zany ny havako. Aretina mifindra zany. Mety tsy nitezanantsika ohatra zany. Hoe zany tsy mampiteny ratsy zany. Fa rehefa mifangaro tao fiarahamonina findran'ny abokana. Boka. Eo ihany koa ilay hoe tena tanendrikendrika sasany zany dia tena hoe zavatra tsy mahita, tsy mahita. Rayanina mihitsy ny tena mpanao an'izao. Rayanina mihitsy ny manao an'iny. Abokana zany. Ary tadio fa toetrana devoly zany manendrikendrika zany. Ny devoly dia miampangatsika mandrakariva eo anatrehana-Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy miezaka mifona sy manodina antsika. Abokana fa miendrikendrehana. So dia mero sikilina koa dia abokana zany. Fa maretina mifindra zany a. Fa io tena loza. Tsy manaja izay masina moa izy. Mbola eo ihany dia tsy manaja izay masina. Tsy manaja an'Andriamanitra mihitsy. Tsy manaja ilay tempolin'Andriamanitra ilay ataony Hosea teo. Abokana izany. Mitandremo. Izao ataoko sao hoe abokana. Tsy fantatra zany. Mety abokana io rehefa tena hoe tsy hainao mandanjalanja ny tokony sy tsy tokony ataonao. Boka isika. Ankoatra ilay voalaza ireo dia ity misy abokana iray. Ny trosa. Ny trosa miambina tadio fa abokana io a. Rehefa ny olona boka trosa dia tadio fa tena be fahotana izy izay. Ary misy olona tena tsy afa trosa mihitsy manam-pahafatana. Hatramin'ny tanàna mbola manefa trosa. Fahotana zany ry havako. Zaho manokana dia tena manombo tena mihitsy aho tamin'ity zavatra anay ity satria nahoana. Any Madagasikara moa misy an'ity hoe avancement vola. Misy namantsika na fianakaviantsika mety avancement vola moa ny dia naka-artiza. Vola io tsy miasa tsy marina dia mahazo. Nalaiko ity izy. Jereko misy tombony kely tsy mampanino fa lohako ihany. Voalohako iny, efa asany mesazy afaka maka hatramin'izao indray ianao.
tena ohatrany tsara izy zany. Alaiko ihany, voalohako iny, dia fasana mesazy, tena afaka mihoatra izao ny azonao. Tena nino tena amin'izay aho hoe, olo tompo aho, inona no tena marina ty zavatra ty? Fa rehefa zohinao soratra masina, endrika ampiasain'ny devoly ampidirana trosanao, ampidirana ny abokanao anao ny trosy, mba tonganao anefa izany eo amin'ny androm-piainanao, ary tsy eritreritra trosy ianao mandritsy ny androm-piainanao rehetra. Abokana zany. Mitandremany havana. Ianao impito mandifotrona raha mbola azonao atao hoe tsy trosa amin'olona ianao, fa atao ampy izay mety tompo anao. Mangatany mihitsy amin'ny tompo, tompo ty indray karaha ty, ampianao ahitantana ty mba tsy trosy. Tsy trosy. Satria ny trosa dia habokana. Ary tena fahotana eo amin'ny andro rehetra ny ainantsika mihitsy. Ny fanirian'ny tompo dia tsy ananantsika trosy, fa zavatra ray roa no trosa tadiavin'ny tompo amintsika mandram-piareto tany. Vakio anie ny Romanina, maraparana azy aí, Romanina 13:8, Romanina 13:9. Vakio anie, ndeo iara-mafimafy be mihitsy sika. Ny anaran'i Jesosy, afa tsy mifankatiavana reo ihany. Fa izay tia namany dia efa nahatanteraka ny lalàny. Fitiavana, didy fitiavana napetraka Jesosy Kristy zany fony izy miala teto tany. Izay no mila alohantsika isanandro amin'ny andro rehetra iainantsika. Aza vela izy tsy voaloha. Na inona, naminiza. Amin'ny Baiboly katolika moa izy dia mazava tsara mihitsy hoe aoka tsy hanan'olona trosa ianareo fa tsy fitiavana ihany. Aoka tsy hanan'olona trosa ianareo fa tsy fitiavana ihany. Tokony tsy hanan'olona voly ianao, tsy hanan'olona zavatra andraminy ianao. Misy olona mindrana zavatra tsy mamierina mihitsy, rehefa takenao efa fa any, trosa ho anao efa tadidio hanan'olona trosa ianao. Dia miezaka ianao miala trosa. Fa ny iray dia hoe ny fitiavana ihany isan'andro ianao zany dia takina trosa ianao. Teneno namanao hoe manako trosa ianao. Ina trosa ianao ve mba tia hoe ohatra ny tsisy fitiavana mihitsy ao anatinao ao. Ananako trosa ianao manam-piala. Eto ianao zany dia manako trosa aminao ao. Raha tsy zany ianao dia boky. Boky ianao satria nao any. Ianao zany dia tsy manam-pitiavana mihitsy ianao dia androm-piainanao. Misy abokana rehefa tsy manam-pitiavana dia boky. Aoka ianao tsy hanan'olona an'izany. Raha ny ady amin'olona ianao mihavana iny ianao fa trosa iny, abokana iny. Rehefa miriaria ny fiarahamonina dia mizah maneho fitiavana fa izay mihitsy. Aoka ianao tsy hanan'olona trosa na amin'inona na amin'inona, fa tsy fitiavana ihany. Ianao ve tamin'ny an'ity mba naneho fitiavana mba misy fitiavana ao anatinao ao. Zay trosanao zay. Trosantsika mandram-piarenty an-tanitsika dia tadidio fa manefa fitiavana foana. Manomboka aminao, ny tenanao, manodidina anao, ny ankohonanao, ny fianakavianao. Ny olona rehetra mihitsy dia anehoy fitiavana. Ny fanafodin'ny abokana, tsisy afa-tsy anankiray, manantona an'i Jesosy Kristy. Tahaka nanadiovany amin'ireo boka folo lahy. Mila manam-pinoana ianao dia manantona azy. Ny faharoa dia hoe mila mifony ianao sy mibebaka fa rehefa boka folo lahy rehefa miteny hoe mpampianatra ao mamindra foanina. Ny fonana amin'ny abokana fa izay ihany ny andro iray masitra. Raha fitinina zany izay voalaza rehetra izay, izao
zavatra roa ihany ny fihaizana izay. Ny voalohany dia hoe anehoan'Andriamanitra ny alehibe ny voninahiny ny olona miankina sy miantehatra amin'ny tanteraka. Ny olona miankina ny tompo dia tena hoe tsy misy manelanelana anao aminy dia anehoany ny alehibe ny voninahiny ary fitahiana sy fampiazana nomeny anao amin'izany rehetra izany. Ny faharoa dia hoe anehoan'Andriamanitra ny alehibe ny voninahiny ihany koa izay manimbaziva sy tsy manaja azy ka faiziny ary isan'ny famaizan'i Jehova ny aretina, ny abokana, ny tsy fidirana am-piamboly ary ny faratrany amin'ny fahafatesana. Ny trosanao dia manefa ny abokanao indrindra ny fanefanao ny fitiavana izay takinao isan'andro isan'andro. N'Andriamanitra iray ny voninahitra ao amin'ny tsy miposana teny. Dia mbola iara-mivavaka isika.